baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Finaritra ry namako miara-mianatra ny soratra masina amiko. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ny namanao Richard Andrianjatovo. Amin'ity an'ity sika dia mbola hiresaka lalindalina kokoa ny mahakasika an' Jesosy Kristy ilay ambara amin'ny baiboly. Efa hitantsika tamin'ny lasa ny momba azy. Ary androany iray dia ho jerentsika ireo hevitra tosalany mampisalasala mahakasika an'izany Jesosy zany. Kanefa mialohan'izay dia tsara trantsika hivavaka. Raina izay ny an-danitro, misaotranao fa narovanao tamin'ny loza maro samihafa zay. Ka afaka mihoana eto satria amin'ny maha-olombelona mpanotanay dia tokony efa horingana izay. Kanefa mamindra fo aminay ianao ka dia isaorana. Ankasitrana Tompo, mamela ny elokay amin'ny tsy fahatanterahana rehetra. Handinika sy hianatra amin'ny fahamarinana araka ny voalazan'ny teninao izay. Omeo anay ny fananana masina, hampianatra sy hampitoetra ny teninao ao amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Na dia efa nofakafakaintsika teo aloha aza fa olombelona tanteraka tahaka antsika ihany i Jesosy Kristy io, dia efa nomporofona teto fa Andriamanitra feno ihany koa izy. Tena Andriamanitra zany Jesosy Kristy zany. Ary tsy ny salasalana ny lazana fa io Jesosy Kristy io mihitsy ilay Jehova lazay amin'ny baiboly ao amin'ny testamenta taloha, satria mitovy eo amin'ny voninahitra ananana. Samy antsoina hoe izy, samy mpanavotra. Raha lazaina fa i Jehova le namorona, dia Jesosy ihany koa no mpamorona. Mpitsara ilay Jehova, dia Jesosy ihany koa dia tena mpitsara. Mpanjaka ilay Jehova, dia mpanjaka ihany koa Jesosy. Tsy vitany hoe mpanjaka fotsiny fa mpanjaka mpanjaka. Raha lazaina fa ilay Jehova ilay vato lampy, dia Jesosy ihany koa dia voalaza fa vato lampy ao amin'ny Korinthiana 2:10-14. Samy tsy nisy fiandohana ary tsy ho hisy fiafarana. Samy voalohany, samy farany. Izany dia hita amin'ny toetran'i Jesosy zany. Tsy ireo ihany fa maro no toetra itoviany ka tokony hikaroka ianao. Ampiasaina anoritana ny momban'i Jesosy amin'ny testamenta vaovao avokoa ireo nanoratana an'i Jehova tao amin'ny testamenta taloha ireo. Ny dikan'izay dia Jesosy ihany zany, ilay Jehova aty amin'ny testamenta taloha. Na dia zany aza dia misy ireo hevitra mampisalasala ny mahatonga ny olona eritreritra sy anaiky fa io Jesosy Kristy io dia tsy hitovy na oviana amin'ilay Jehova Andriamanitra tsy toa, ka mba tiana hitondra fanazavana kely eto. Ny baiboly dia miresaka an Jesosy ao amin'ny Kolosiana 2:15 sy ny Hebreo 2:9. Ao amin'ny Kolosiana 2:15 io dia miteny ny baiboly fa Jesosy Kristy no endrika Andriamanitra tsy hita, nilahy matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao. Ary ny Hebreo 2:9 kosa dia miresaka izy fa nandidy ny anjelin'Andriamanitra iankoka eo anoloan'i Jesosy ilay Andriamanitra ray. Tsy azo atao anefa zany raha ohatra ka zava-boary Jesosy. Ka ny voalohany teraka zany dia verin'ny olona sasany fa ambany noho ny ray izy amin'ny mazanany sy ny rahany azy.
Jaona 7:17 no milaza fa nirana Jesosy. Azadino nefa fa ilay Andriamanitra lazaina fa ambony sy manerinerina mihoatra noho ilay zanaka voahiraka io mihitsy no niantso azy hoe Andriamanitra. Hebreo 1:15. Ka mandidy ny anjeliny rehetra iankohoka am Jesosy. Eo amin'ny Hebreo 1:17. Izay fihetsika fady indrindra tsy fanao am zavaboary zany fiankofana zany. Azonao marinina ao amin'ny Apokalipsy 17:10 fady zany, ary amin'ny Apokalipsy 2:20 am Jehova irery ihany no azo iankofana. Zay mivoalazany Matio 4:10. Izany akory tsy midika fa ilay Andriamanitra niantso azy ho Andriamanitra de ambany noho izy. Tsia, toy ny tsy mahambany azy na de antsoina hoe zanaka sy nirana aza no tsy mahambany an'io Andriamanitra ray io. Resaka tombontsoa zany ny tianambara amin'ny Malamato na voalohany teraka an Jesosy Kristy eto. Ambara amin'ny Baiboly ohatra fa i Davida na de faralahy amin'ny zanak Jese aza. Azonao jerena ao amin'ny Samuel 2:12, Samuel 2:12 ary ny Samuel 2:17 dia milaza fa i Davida dia faralahy zanak Jese izy. Kanefa nolazaina fa nahazo tombontsoa manokana mihoatra an'ireo zokiny izy. Eo amin'ny 12 sy 13 izy ao amin'ny Samuel 1:9 no milaza an'izany. Ary tsy manoloana an'ireo zokiny ihany fa manoloana ny Saoly mpanjaka. Eo amin'ny 14 amin'io 14 Samuel voalohany io any misy azy. Nahatsony Jehova hoe lahy matoa izy na de faralahy aza. Salamo 7:20, 9:20 sy 7:20. Salamo 7:20, 9:20 sy 7:20. Zany hoe foany manomboka zao ny fanambanim-baninany zany Jesosy Kristy zany. Mitovy am'ray aho izy. Zasony ray de ray ihany. Jaona 20:9-10. Manaraka ihany koa de manambara amin'ny Baiboly ao amin'ny Apokalipsy 1:9-10. Apokalipsy 1:9-10 fa vavolombelona sy lamatoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany izany Jesosy Kristy izany. Lahy matoa amin'ny maty. Ny fanontaniana mipetraka de hoe move Jesosy ny maty voalohany teto? Tsy midika fa izy ny maty voalohany. Na koa hoe izy no voalohany nitsangana tamin'ny maty. Efa nisy maty talohany ary efa nisy nitsangana talohan Jesosy Kristy. Ko inona zany midika an'ilay hoe lahy matoa amin'ny maty? Io no midika fa ny fitsanganan Jesosy niaraka tamin'ny tombontsoa manokana. De tsy inona zany fa ny fananany hery ambony ny fahafatesana. Ireo olona efa maty de natsangana ireo de tsy manana hery ambony ny fahafatesana. Fa Jesosy Kristy ihany manana izay hery ambony fahafatesana zay. Azonao jerena nge ny Apokalipsy 1:12 misy an'izay. Apokalipsy 1:12. Ny Timoty 2:1-10. Timoty 2:1-10. Ny Hebreo 2:2-14. Hebreo 2:2-14. Romanina 1:7. Romanina 1:7. Ho lavabe ireo ary iloza amin'ny fotoana sika raha ohatra ka hovakintsika. I Jesosy Kristy io de lazaina fa lahy tokana. Salany hoe nateraka zany izy. Ny teny Grika atao hoe prototokos no ampiasaina eto. Midika fa voalohany teraka amin'ny heviny fananany tombontsoa fa tsy amin'ny filaharan'ny fandebiasa taona zany. Io de milaza fa Jesosy no voalohany manana ny rariny sy hitsiny ary ny tombontsoa sy ny fahefana. Fa iny de ny lahy matoa
no misolo tena ny rainy teo amin'ny zanak'Israely. De tahaka an'izany koa Jesosy. Tonga teto amin'ity tany misy antsika ty izy mba hisolo tena ny ray, ampiseho amintsika ny toetra n'izany ray ao an-danitra ao zany. Izy ilay zanaka lahy tokana afaka naneho ny voninahitr'Andriamanitra teto amin'ity zao tontolo zao kila ototony fahotana ity. Ny teny Grika faharoa, monogenes, zay midika hoe iray karazana na ilay hanitokana. Jaona 3:7-9 de milaza amintsika fa Jesosy no tokana amin'ny famoronana rehetra. Izy no tokana amin'ny karazana. Tsy hoe noforonina izy, fa izy ilay tokana amin'ny karazana, zany hoe izy tokoa no niavaka satria tsy mba nitorotoronina tamin'ny fiarahan'ny lahy sy ny vavy izy. Zay voalazan'ny Lioka 1:7-30 sy ny 5:30. Izy tokoa no ilay zanak'Andriamanitra antokana mandrakizay afaka naneho ny toetran'Andriamanitra tsy nisy tsiny, marina, masina, na de nalaim-panahy aza Jesosy. De izy ilay anankiray hafa indrindra tamin'ny olombelona satria tsy mba nanota. Petera 2:2-2 milaza an'izay. Niavaka sy tsy nanam-paharoa zany Jesosy Kristy zany. Ny Mpitoroteny 7:9-20 de miteny toy izao. Mpitoroteny 7:9-20. Izay no tadiaviko koa, fa tsy hitako de izao, lehilahy iray no hitako marina tao amin'ny arivo. Fa tao amin'ny vehivavy arivo dia tsy nisy hitako na de iray akory aza. Io manambara fa tao amin'ny lehilahy rehetra de Jesosy Kristy ihany tsy mba nanota. Fa ny vehivavy tsy misy olona vehivavy ka tsy nanota zany. Zany lazainareo fa mason'ny Maria zany mpanota zany. Tsy marina ny filazana azy fa tsy lavikeloka zany Maria zany. Mpanota zany. I Mpitoroteny io no miresaka an'izany fa tsy izaho. Tena teny Grika farany ho jerentsika arke dia midika fa Jesosy no fanombohan'ny famoronana. Tsy hoe izy no noforonina voalohany de aveo noforonina indray ny misy antsika sy isika, fa avy aminy no nipoiran'ny famoronana. Zay ny tiany olazaina satria tamin'ny alalany no nanaovana ny zavatra rehetra. Jaona 1:9-4 no milaza an'izany, Kolosianina 1:9-7-7, Hebreo 1:1-3. Zany hoe Jesosy mihitsy no ilay Jehova mpamorona. Izany Jesosy Kristy izay toriana aminao ry namako. Aza manaiky rebireben'olona nambany an' Jesosy zany. Tena Andriamanitra feno izy, na de olombelona 100 isan-jato aza. Izy ilay Jehova, mendrika ankofana izy. Hatrio indray fiarahako aminao amin'ity anio ity, mametraka ny mandrapitafa, mandra-peona aminao indray ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tokoa. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly?